miarabantsika rehetrarehetra ny tenako amin'izao maraina izao ary ifantoka tanteraka ny resadresaka izay fanaovantsika eto mahakasika an'ireny fanendrena premier ministre Nomaly Ariva izay natolotra an'ireo député maro anisa teo anivony ny teny maneram-pirenena ary arabaina ny premier ministre izay voatendry Nomaly any hoe ny asany amin'izao mandahy vaovao izao. Tsara ho fantatra ny zavatra ifampiresahantsika eto dia tsy anenjehana anizaniza na koa ankahalana anizaniza. Zaho manokana tsy manana olana amin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ary tsara ho fantatra koa tsy manana olana koa amin'ny président ny assemblée nationale izay voafidy farany teo. Fa ny zavatra tsy ankatoaviko ary za tsy poro an'izay dia ny fandraisana fanapahan-kevitra izay heveriko fa misy fitongilanana, misy fiangarana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mahatsapa ary samby mahafantatra isika rehetrarehetra fa samy avy any avaratra ireo lehibe ny institution roa ireo, na ny premier ministre na ny président ny assemblée nationale. Izay zavatra izay zany no mampametra-panontaniana satria mahagaga ihany hoe zavatra tsy pisy ary tsy dia fahita loatra eto amin'ny firenena zany ny fahitana zavatra ohatran'izay. Politika no resaka eto fitondrana firenena no resaka eto dia misy zavatra tena hoe heverina hoe sensible eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny tsy fametrahana an'izay équilibre régional izay taratra sy hita amin'izao fotoana izao. Be dia be ny faritra faritany dia mila fantatra ary mila fahaizana manapa-kevitra ny fanendrena olona ambony eto amin'ny firenena amin'ny toe-javatra izay tahaka izao. Zay no mampametra-panontaniana eto hoe fa maninona inona ny antony izay, inona no nahatonga ny fanapahan-kevitra izay heverina fa mitanila. Eo ihany izay fa misy faritra zany izay tsy considéré mihitsy eto Madagasikara. Raha tsy ilaza antsika faritany Mahajanga tamin'ny fanendrena gouvernemanta farany teo ministre tsy nahazo na iray ny province ny Mahajanga. Misy province sasany izay betsaka ny azy ao amin'ny gouvernemanta, tena mihoatra ny sasany. Zavatra zay zany tsy mahasoa ny firenena satria miteraka zany zay hoe ahiahy hoe misy ny avana, misy ny ambony, misy ny ambany, nefa zay tsy tokony fanapahan-kevitra hiverimberina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay no mahatonga anay miteny eto hoe tokony tsy hisy ny fiangarana amin'ny fanendrena olona ambony eto amin'ny firenena. Manahirana mijery an'izay, mary manahirana koa ny mieritreritra an'izay. Za tsy remettre en cause ny résultat ny fitondrana teo aloha na koa le fitondrana tamin'ny mandat voalohany teo hoe inona ny zavatra misy, ahoana ny firenenantsika par rapport ny fanendrena premier ministre izay nitondra nandritra ny 5 taona teo aloha teo. Inona ny zavatra nisy, nahafa-po ve? Ary apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe inona ny critère ahafahana manendry premier ministre. Dia ny resaka hoe loyauté ihany ve mahampy fametrahana olona anankiray ho isan'ny premier ministre. Samba apetraka amin'ny resaka résultat ihany koa, ahoana ny résultat, nahafa-po ve? Satria izany premier ministre lehibe ny gouvernemanta izany dia izy no lehibe ny fanjakana mpanatanteraka rehetrarehetra. Moa ve tanteraka ireo zavatra rehetrarehetra izay nokasaina natao? Ka raha izay no hitsarana azy dia mbola tokony hanohy ve izy? Za mino raha ohatra ka tena hoe safidy marina tsy tokony izay ny zavatra misy, fa lasa manahirana be ny mieritreritra azy hoe hoentina mankaiza ty firenena ty raha ohatra ka hoarina amin'izay vokatra anazy Nomaly
no afana manendry olona anankiray koa androany. Mbola apodiko eto ny fototra ny resaka zay nataoko tamin'ny voalohany hoe fa maninona no avy any amin'ny faritany anankiray no anendrena, mba tsy ilazako hoe faritra anankiray anendrena olona ambony eto amin'ny firenena. Mety ve zay? Mahasoatsika ve zay? Anjarantsika rehetrarehetra ny mamaly azy. Za mieritreritra fa hoe ilaina ny équilibre régional ary ilaina ihany koa ny fametrahana ihany koa ny fampitoviana ny faritra tsirairay. Eto tsara ny tsindriko hoe tsy resaka fankahalana olona eto, ary zay ihany koa no mahatonga anay mitaky ny isian'ny décentralisation. Marimarina kokoa isian'ny faritany mizaka tena, na etarina lavidavitra, état fédéral eto Madagasikara, mba isian'ny fifaninanana mazava. Iza no tena tia tanindrazana, iza no tena tia ny faritra ny eviany, iza no tena afaka mampandroso an'ity firenena ity. Fa tsy amin'ny alalan'ny fanendrena fotsiny, amin'ny alalan'ny fitondrana amin'ny tanila ohatran'izao, dia izay zavatra zay zany mahatonga ny lonilony, mahatonga ny tsy fankazahoana amin'ny samy malagasy, ka tsy tokony hipetraka ary hiverimberina ny zavatra ohatran'io fa tsy mahasoantsika mianakavy. Zay moa miteny foana eto, ary rehefa miteny tsy fankahalana fa ny fitsinjovana ny fiarahamonina antsika, fitsinjovana ny fandrosoan'ny firenentsika. Mankaiza ity firenena ity, miroso mankaiza ity firenena ity, raha ohatra ka izay no fanapahan-kevitra hiverimberina eo. Za matoky eto efa manafatra mialoha koa, mba tsy tokony ho adino koa zahay amin'ny faritany Mahajanga amin'ny fanendrena olona ambony amin'ity firenena ity. Za eto miteny amin'ny maha malagasy ahy, na solombavam-bahoaka koa ny tenako, dia miteny amin'ny maha tompon'ity firenena ty ahy, mitovy aminareo rehetrarehetra, hoe aza asiana mizana tsindrinila ny fanendrena olona ambony amin'ity firenena ity. Tsy fidinoanay tsy manana ministra na iray, satria zahay mahafantatra fa isan'ny province manan-karena, manana olona betsaka, manana manam-pahaizana, nefa tsy ahitana an'izany eo anivon'ny gouvernemanta. Na tiana na tsy tiana ilainay zany, satria ny ministra dia afaka miresaka amin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta saika isan'andro na isan-kerinandro, tsy maintsy mihoana izy ireo. Ohatran'izay koa amin'ny filoham-pirenena koa, zany hoe ilaina ny fisian'izay raha ohatra ka ny rafitra misy amin'izao no iainana. Izao rafitra zao tsy mahasoantsika, kanefa dia tena ifikirantsika mafy. Profon'izao fiverimberenany premier ministre zay hitatsika fa tsy naomby, za masamy laza an'izany fa tsy naomby, tsy mahasoan'ny firenena, tsy nampety atsika, nefa dia voatazona manohy ny asany mahalehiben'ny gouvernemanta zay. Ajaina ny fanapahan-kevitra anareo, ajaina fa tsy voatery ho ankasitrahina, satria zay moa zany no safidin'ny filoham-pirenena, dia izy no miantoka an'izay, izy no tompona andraikitra amin'izay ihany koa safidiny io, fa za matoky tsy safidin'ny vahoaka malagasy. Raha mba miaino ny ambany lanitra rehetra, ny vahoaka malagasy rehetra, za matoky fantany fa misy zavatra be dehibe tsy voavaho, ary misy olana maro sedrain'ny vahoaka malagasy, ka ilana fanovana, ilana ihany koa fanomezana aina vaovao ho fifoazana amin'ity firenena ity. Zahay mipodiko tsy fankahalana olona le izy, fa andrasana ny vokatra amin'ny tsirairay, fa rehefa tsy mety dia soloina. Zay fotsiny. Ka ilainay fisian'izay fampitoviana ny malagasy rehetra, fampitoviana ny faritra rehetra, mba tsy hiverimberina izy io fa tsy mahasoantsika, ary mba hampitovianareo koa, ary angalaonareo ireo faritra tsirairay, ny faritany tsirairay ho hita ao amin'ny gouvernemanta. Fa aza asiana fitongilanana be loatra na misy faritra mena tompony, fa samy manana manam-pahaizana ny faritany tsirairay. Zay aloha ny zavatra misy eo, ka raha makasika ny fomba fijeriko amin'ireny fanendrena ireny dia zay hoe mitongilana ny fomba nandraisana fanapahan-kevitra. Firenena no entina fa tsy société akory, ka ilana fahaizana manapa-kevitra mba tsy hahatonga frustration amin'ny samy zanaka malagasy.
zay ihany no afatra tiako apetraka amintsika mpaitanindrazana rehetrarehetra aoka atsika ho samy saro-piaro amin'ny tombotsoan'ity firenenantsika ity, ho saro-piaro tsika amin'ny faritra ny eveny tsirairay. Zay no ahafahantsika zany a maneho ny fitiavan-tanindrazana marina mba tsy kajikajy maloto amin'ny alalan'ny tsikombakomba no andraisana fanapahan-kevitra amin'ity firenena ity fa mba tena tombotsoan'ny malagasy tsy vaky volo. Zay ngambany a petraka fa manaraka atsika manao misimisy.